Androany isika dia hijery ny fomba fanamboarana otripilina ho fanomanana ny sakafon'omby rehefa maintany. Ny otripilina dia fomba fitehirizana vilona anaty fanotrehana tsy tratrandrivotra. Ny katsaka no ampiasaina amin'izany ka noho izany dia atao kely ny elanelina rehefa mamboly azy mba ahafahana mahazo vilona betsaka. Afaka otrika ny katsaka rehefa tonga amin'ilay dingana atao hoe mandronono izy, izany hoe eo amin'ny 1 bolana eo. Amin'io fotoana io mantsy sady betsaka ny voka-pilina no tsara ny kalitao. Rehefa izany dia afaka tapahina amin'izay ny katsaka. Tsara raha atao vao maraina amin'ilay vao manomboka afaka iny ny ranonando ny fanapahana izany. Tsy atao iva loatra nefa izany fanapahina izany mba tsy hisian'ny tany tafiditra ao anatiny. Rehefa izany dia taterina any amin'ny toerana anaovana otripilina. Tsara raha atao tsy dia lavitra ny tranon'omby izany. Ary tsara ihany koa raha somary amainina kely ny katsaka alohan'ny anotrehana azy. Tetehina madinika eo amin'ny 2 cm eo ny vilona. Izany dia mampivoaka aingana ny siramamy anatin'ny katsaka, mamotika ny voakatsaka, manamora ny famatrarana azy ary manatsara ny fihinanan'ny omby azy rehefa avy eo. Tsara raha lanjaina ihany ny vilona alohan'ny tondrana azy any anatin'ny vala. Ho an'ireo mpiompy an-tanan-dehibe izay tsy manana velara-tany ahafahana manao fanotrehana sy vitsy ny isan'ny omby ompiany dia namolavola fomba hafa ahafahana manao otripilina ny foviva DRZVP tao anatin'ny tetikasa Eko-Afrika. Izany dia atao anaty vala madinika vita avy amina labasy tsy idiran-drivotra ary mora idiana. Mila atao tsara fatratra ny vilona rehefa anao otripilina. Alefa tsikelikely isaky ny manampy vilona izany famatrarana izany. Tandremana tsara nefa tsy hisy potitany tafiditra ao anatiny izany. Manatsara ny otripilina ny fanampiana azy sira eo amin'ny 200 eo. Tsy tokony hiova mihitsy ny herijikan'ny famatrarana mandritra ny fanamboarana ny otripilina. Ary tsy avela hisy rivotra tafiditra na dia kely aza mba hampandresy ireo lary laktika manoloana ireo laro hafa izay mety hisy ao an-toerana. Tsy azo sokasokafana ny otripilina mandritra ny 2 volana sy tapany farafahakeliny. Izany fitehirizana izany anefa maharitra ama-taonana raha voafehy tsara ny dingana rehetra. Rehefa lasa ny 2 volana sy tapany dia afaka sokafana amin'izay ny otripilina. Tombanana ny hatsaran'ny otripilina rehefa sokafana. Tokony tsy miova ny paozin'ny vilona mandritra ny fanotrehana. Tsara izy rehefa mamoaka fofitoaka miaro siramamy ary manana lokom-bolontany. Ratsy kosa nefa ny otripilina raha toa ka miloko mainty na miloko mavo. Ary tsy fantatra intsony ilay vilona ny andohany. Misy bombongolo maniry. Maheno fofona vinaigitra na dobera masiso.
be ranony izay afaka tombanana amin'ny lalan'ny famotserana azy amin'ny tanana. Rehefa potserina mafy ka mivoaka miratsana ny ranony dia tsy mety izy izay. Raha toa kosa nefa tsy misy ranony mivoaka dia tsara izy izay, kanefa tokony isy amandona mijanona ihany eo amin'ny tanana, raha tsy izany dia maina loatra izy. Rehefa izany dia afaka amahanana amin'izay ny hodibilina, ka rehefa mamahana dia alefa tsikelikely avy aty ambony arakaraka ny filana ny hodibilina. Tokony hoan'ny omby avy hatrany izany mba tsy ho simba ny masoandro ary hidiana ihany koa ny fanotrehana isaky ny avy mamahana. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha tianao ilay vidéo dia asa diny manao chaîne manano mizara an'ilay vidéo. Ary raha toa kosa ianao manana fanamarihana na fanontaniana na fanazavana fanafiny dia afaka ataonao zany eo amin'ny commentaire na miantso anazy hatrany na ihany koa misy adresse mail akitanao eo ambanin'ny écran. Tomboko.